Izany hoe tiana lazaina amintsika amin'ity androany ity hoe ny tenanao ny tempolo ny fanamasina, tenanao ny trano fonenan'Andriamanitra. Ndao raisitsika ihany any amin'ny Hebreo. Mbola tiako averina amintsika tsara zany fa indraindray diso fiantefa sy diso fiheverana ka ny tenantsika tsy raharahintsika ny zavatra rehetrarehetra tsy zarizary ny fahotana mitoetra ao anatsika fa tsika variana amin'ny zavatra hafa. Nefa tia ny tranon'Andriamanitra ity. Variantsika amin'ny zavatra hafa, variantsika amin'ny vola, variantsika amin'ny fitadiavana, variantsika amin'ny fitahiana sy fahombiazana, variantsika amin'ny zavatra ny tany. Fa tsika tsy variana amin'ity trano ity hoe tinge milonena ny tompony, sigara mbola ao ihany, ny toka mbola ao ihany, ny lainga mbola ao ihany, ny fangarambadin'olona mbola ao ihany, fitsiritana mbola ao ihany, ny risoriso mbola ao ihany, ny lainga mbola ao ihany, ny kolokolo mbola ao ihany, ny fanimpotsapo mbola ao ihany, famadihana mbola ao ihany, ny alipandizana sy ny dia maro isan-karazany rehefa mariazy mbola ao ihany. Kanefa tsika milaza fa mpivavaka tranon'Andriamanitra. Mila mazava tsara ny resaka androany ary mila tena hoe apetraka mihitsy zany hoe ianao ny tranon'Andriamanitra ane, ianao ny raisin'i Jesosy rehefa tonga any amin'ny raolanitra izy. Ka raha hitany fa maloto ao, hitany fa ratsy ao, hitany fa misy faratsiana ao, misy fahotana amin'ny toetra ao, dia tsy ho tafiakatra hiaraka aminy eny amin'ny raolanitra tsika. Rehefa tsy ho tafiakatra hiaraka aminy eny amin'ny raolanitra dia fahoriana, fahafatesana, fijaliana mandrakizay raha tsy tafahomana hiaraka aminy. Fa sao heverintsika hoe noho ny asa nataontsika, noho ny trano vita tsara nataontsika, noho ny fanitarana nataontsika, noho ny ezaka nataontsika, noho ny volana alohantsika no azotsika mifanjakan'ny lanitra. Tsy zany velively fa le fibebahana marina. Toizako ihany le hoe tranon'Andriamanitra isika tsirairay avy. Ao amin'ny Hebreo toko fahatelo Hebreo toko fahatelo dia andininy fadimy. Hebreo toko fahatelo andininy fadimy. Ary Mosesy dia mpanompo mahatoky teo amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra ho fanambarana izay zavatra mbola ho lazaina. Fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra. Averiko ho rentsika tsara, ho voarentsika tsara. Fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra. Dia toy izany ilay izy, ary isika no tranony. Izany hoe iza ny tranony? Iza no tranony? Ianao mamaly azy. Tsy le vita fototra vato ato, tsy le ngeza be sy le hitarina be iny, fa iza ny tranony? Isika no tranony. Kristy no zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra, tsy pastera ny zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra, tsy ny apôstôly, tsy ny bisopy, tsy ny pampinan'Andriamanitra. Zay tsika koa zay tena hoe lasa manompo sampitsika fa lasa ny olona anjerentsika. Raha tokony hijery an Jesosy tsika, raha tokony hivavaka andohalika hiaino an Jesosy tsika, dia tsy afaka miaino sy mivavaka sy mandohalika sy mahazo antoka mihitsy tsika raha tsy misy lelan'Andriamanitra eo. Fanimpotsapo zany, mila ialana zany. Kristy no zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra, ary sika no tranon'Andriamanitra raha tazomitsika hatramin'ny farany fahasahiana sy ny firavoravoana amin'ny fanantenana. Amin'izao fotoana dia misy olona mbola maka plasin'Andriamanitra, mbola misy plasin'Andriamanitra, mbola misy mpanalalana antsika amin'ny Jesosy indray. Za tsy mahavita nina raha tsy eo pastera, za tsy mahavita nina raha tsy eo ny lehilahin'Andriamanitra, za tsy mahavita nina raha tsy eo ny bisopy, za tsy mahavita nina raha tsy eo ny mpaminany. Ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana. Rehefa vita an Jesosy ny fanalalana teo amin'ny hazo fijaliana, tritra ny efitra lamba atao amin'ny tempolo tamin'ny efitra masina, ary ny zara ny efitra lamba tsy nisy nanjaitra tsony iny ary tsy niverina njaitra tsony iny, ary rehefa nisokatra iny dia nisokatra mandrakizay. Dikan'izay Jesosy rery ny mpanalalana aminao sy ny ray, ary dikan'izay ianao sy Jesosy dia mifandray mivantana. Fa tsika mbola lasa ao anatin'ny fanimpotsapo tsika, mbola manompolo tsika, mbola mety hatraman'olo tsika. Nefa voasoratra any amin'ny Jeremia any hoe voaozina zay olona matoky olona, voaozina zay olona mety hatraman'olona. Tsika lasa mila olona foana eo alohantsika eo. Ary tsika lehilahin'Andriamanitra ihany koa dia voafitaka dia lasa hoe dia davy le olona ho apetraka eo tsika hianalalana azy amin'ny Jesosy. Tsy mpanalalana amin'ny Jesosy velively tsika, fa tsika miaraka mitarika ny olona ao amin'ny Jesosy dia mandeha rehefa maleo tena le olona dia ao amin'ny Jesosy. Fa tena lasa raha isika ny tokony hivavaka direct amin'ny Jesosy dia mbola miantso lehilahin'Andriamanitra tsika, mbola miantso mpaminany vavin'Andriamanitra tsika mba hiresaka direct amin'ny Jesosy. Tsy mety zany, tsy marina zany, tsy zany noho izy. Isika efa vita fihavanana amin'ny Jesosy raha ny bebaka marina dia mitovy daholo tsika tsirairay avy, ary iray ihany eo amin'ny tompo miara-mandroso. Dia toizako aloha milaza zavatra be da be mihitsy fa aza donoina fa le votoatin'le izy dia hoe ny fibebahana, ary ny fibebahana tokony torin'ny fiangonana, ary le tranon'Andriamanitra le fiangonana dia izao sy anao. Kristy ny trano, Kristy no manapaka ary tsika ny tranon'Andriamanitra. Zao sy anao ny tranon'Andriamanitra, ary rehefa tranon'Andriamanitra dia za Jesosy manapaka ato.
tsy misy lehilahin'Andriamanitra hanapaka ny fiainako. Misy dia nisy olona maty tsy rara iny mihitsy ny vadiny, fa misy lehilahin'Andriamanitra enono ny vadiny. Misy dia tena hoe tsy ao amin'ny tokantrano ntsony mihitsy izy fa any amin'ny asa fanompoana any dia any amin'ny lehilahin'Andriamanitra, any amin'ny olom-boasitr'Andriamanitra izay tsy azo zonona, any amin'ny bisopy, any amin'ny lehilahy maherin'Andriamanitra dia adino ny tokantrano, adino ny ao an-tokantrano, adino ny vady aman-janaka, fa lasa any fanompo-tsampy zany ary fahalotolo zany. Fa mila mihitsana ny maso sy ny kirana amin'ity androany ity hoe ianao ny tranon'Andriamanitra ary Kristy no manapaka ao. Tsy olona no manapaka ao, tsy fikambanana manapaka ao, tsy mpitondra fivavahana manapaka ao, tsy mpanompon'Andriamanitra manapaka ao, tsy mpiandra manapaka ao, tsy ny diakona manapaka ao, tsy ny mpaminany manapaka ao, tsy ny apôstôly manapaka ao, tsy ny lehilahin'Andriamanitra manapaka ao, tsy ny mpaminany, tsy ny bisopy manapaka ao, fa Jesosy ny manapaka ao. Jesosy ny manapaka ao. Fa mila miverina sy mibebaka ianao raha mbola natoky olona, ary mila mibebaka sy miverina koa ianao mpanompon'Andriamanitra izay mbola tena hoe lasa nataony fatoka taminao ny olona fa tsy nifatoka tamin'i Jesosy. Mila mibebaka ianao, mila miala amin'ny fahotana ianao, mila mihitsana ambany dia ambany ianao, manetry tena ambany dia ambany ary mamely lalana ho an'i Jesosy. Salama 4:20 hoe asan-drato ny tataonareo ry varavarana fahagola, idiran'ilay mpanjaka ny voninahitra, idiran'ilay Jehovah mpiady mahery, fa tsy hoe idiran'ilay lehilahin'Andriamanitra, tsy hoe idiran'ny mpanompon'Andriamanitra, tsy hoe idiran'ilay olom-boasitra, tsy hoe idiran'ilay olona tsy azo zonona. Laika izany ary eoko tsika hiavana amin'i Jesosy ary hiala amin'izany fomba izany. Fa amin'izao fotoana tena olona no indraindraina, mpanompon'Andriamanitra no indraindraina, lehilahin'Andriamanitra no indraindraina, lasa Andriamanitra kely mihitsy, lasa ohatran'ny filoha-mpitatana. Fa ny filoha-mpitatana dia Jesosy ihany. Jesosy ihany no manapaka, Jesosy ihany no ambony, Jesosy ihany no ambony indrindra. Fa tsika rehetrarehetra hoy Jesosy ao amin'ny Matio ao dia mitovy avokoa. Zanak'olona tsy tonga mba hotopoina fa tonga mba hanompo ary tonga hafitra solo isorona ho an'ny maro. Ka misy mpanompon'Andriamanitra mbola haka plasy ambony ray, mideradera, misehoseho ary manindrarindra ny tenany, mampidera ny tenany. Fa vetavetany zany navoany Nebukadnezara izay nanangana amin'ny Babilôna ary tena hoe niravan'ny tompo misy lasa nandady tamin'ny tany ary nihinana bozaka ary feno volo izy. Tahaka izany koa nahazo an'i Herôda izay milaza fa olombelona tena hoe nakatoeran'Andriamanitra, fa tena nisy anjely nikapoka azy eo amin'ny asan'ny apôstôly tsika mahita zany ary dia maty teo eo izy ary nihinana azy ny kankana. Mila mibebaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra, mila mibebaka mpanompon'Andriamanitra izay maka amin'ny plasin'i Jesosy ary mampitahotra ny zanak'Andriamanitra, mandrahona ny zanak'Andriamanitra rehefa tsy mandoa fahafolo-karena, rehefa tsy mandoa vola, rehefa tsy mandoa adidy, rehefa tsy hita mivavaka rehefa lahady, rehefa tsy hita mivavaka rehefa sabotsy. Tsy zany ny zavatra misy. Ianao Jesosy ao anatinao, tranon'Andriamanitra ianao dia mandeha ianao amin'ny fahamarinana isan'andro isan'andro ary mivavaka miaraka amin'ny Jesosy. Fa mila mibebaka izay maka amin'ny plasin'i Jesosy ary manindraindra ny tenany ary milaza fa tsy afaka anatona an'i Jesosy mihitsy raha tsy manatona an'io lehilahin'Andriamanitra io. Mila mibebaka fa tsy zany no izy. Ny olona rehetra dia afaka manatona an'i Jesosy. Hoy ny voasoratra hoe izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Any amin'ny Romanina 10:10. Izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Zany hoe zaho anatin'izay, ianao ao anatin'izay, fa tsisy hoe izay mpaminany na izay lehilahin'Andriamanitra na izay olom-boasitra na izay olona tsy azo zonona na izay bisopy miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Ianao ny tranon'Andriamanitra, ianao ny fonenan'Andriamanitra ary tsy mila hoe makary sy ny makary ianao ho any amin'ny tranon'Andriamanitra, iona amin'Andriamanitra, hijery an'Andriamanitra isa-maraina, na isakariva, na isak'alakamisy hariva, na isak'alarobia hariva. Fa raha tsy izay dia rehefa tsy mandeha any ianao dia manamelo tena, rehefa tsy mandeha any ianao dia hoe lasa very any amin'ny elo, rehefa tsy mandeha any ianao dia voasazy, voakapoka. Lainga daholo zany ary mila hovaintsika ny fomba fisainantsika fa itsika ny tranon'Andriamanitra ary ao anatsika Andriamanitra. Ary zay mahatonga Jesosy miteny hoe ianao rehefa hivavaka dia mirindrina ao amin'ny efitra ao mangingina ary ny rainao izay mahita mangingina maly ianao. Fa tsy niteny izy hoe ianao rehefa hivavaka dia makanisa any amin'ny lehilahin'Andriamanitra na hoe makanisa ary amin'ny tranon'Andriamanitra ary, fa any misy an'Andriamanitra ary any misy fitahiana. Ary misy tena manao publicité any tranona trangany mihitsy hoe makanisa fa zay tonga taty dia nahazo fitahiana, zay tonga taty dia voata, zay tonga taty dia naomby. Tsy toerana ny torintsika ary tsy olona ny torintsika fa Jesosy. Tahaka izany ny toriko amintsika eto, za tsy manambara olombelona, tsy manambara ny tenako ary tsy miantso anao amin'ny toerana anankiray fa miantso anao ao amin'ny Jesosy, miantso anao ao amin'ny Jesosy. Dia mbola toy zakany le hoe tranon'Andriamanitra teo ianao. Fanamasina moa mitarika antsika ary isaorana anazy ny fitariany amin'ny zavatra rehetrarehetra fa tia hanafaka anao izy ary mila fantatrao ny marina. Korintianina ihany koa dia milaza an'izay. Korintianina voalohany 7:20. Korintianina voalohany 7:20.
Korintiana voalohany toko fahatelo andininy fa enina amby folo dia zao koa ny voasoratra ao. Efa fantatsika fa tena maika zao filazantsara zao tena mila tafavana tsara amin'ny Jesosy mihitsy sika. Hoy izy Korintiana voalohany toko fahatelo andininy fa enina amby folo, tsy fantatrareo va fa tempolon'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolon'Andriamanitra dia mba hosimban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolon'Andriamanitra dia ianareo zany. Zavatra marina lay zany ry havana malala. Ny tena anao ny mila miala ny fahotana satria ao ny tian'Andriamanitra hitoerana. Tsy afaka miaraka ao Jesosy sy ny sigara, tsy afaka miaraka ao Jesosy sy ny sary vetaveta sy ny filma vetaveta, tsy afaka miaraka ao Jesosy sy ny hira n'izao tontolo izao, tsy afaka miaraka ao Jesosy sy ny fangalaram-badin'olona, tsy afaka miaraka ao Jesosy sy ny fanompo-tsapy, tsy afaka miaraka ao Jesosy sy ny famadihana, tsy afaka miaraka ao Jesosy sy ny risoriso sy ny lainga sy ny kolikoly. Fa ianao ny tempolo ny fanamasina, mila mitoetra ao Jesosy ary mila miala ny fahotana rehetrarehetra. Mibebary fiangonana, marary ny fiangonana amin'izao fotoana satria olombelona ny toriana, trano ny toriana, tokom-pivavahana ny toriana, fikambanana ny toriana, kanefa tsy zany no antsony tompo amintsika fa ny anambara an Jesosy ary ny bebaka marina. Raisitsika koa any amin'ny Efesianina toko faharoa manambara va itsika nge ny fidiny Jesosy ho trano fonenany. Tsika eny ny trano fanahy fa tsy trano arafitra tsony. Taloha ny trano arafitra, taloha ny taberna kely, taloha ny tempoly, fa amin'izao fotoana tsy taberna kely, tsy trano arafitra intsony fa izao sy anao ny tempolo ny fanamasina. Ary rehefa tempolo fanamasina zany itoerany fanjakan'Andriamanitra zany, feno fifaliana, feno fiadanana, mandresy fahotana, mandresy an'izao tontolo izao. Efesianina toko faharoa andininy faha 1 Efesianina toko faharoa andininy faha 1 dia zao ny voasoratra ao. Ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra mitompo tsara ho tempolo masin'ny tompo. Izy io ao am' Jesosy, iza le tempolo masin'ny tompo? Izaho sy anao. Misy nankira masonao androany, misy nanovoaly amin'ny masonao androany, ary tena tapatapaka ny fatopatotra sy ny fampianaran-diso sy zavatra lovainao rehetrarehetra tany aloha tany androany. Afantaranao fa hay ianao kay, ianao le tempoly, ianao le malala an Jesosy, ianao le tian Jesosy, ianao le trano fonena an Jesosy, ianao le fofombadin Jesosy, ianao le hoakariny rehefa ho avy eny amin'ny rahaolanitra izy, fa tsy le trano andaninao vola, le trano enjehanao ho fafana, le trano enjehanao ho sasana, le trano asianao voninkazo, le trano lokonao, le trano alehanao rehefa alahady na rehefa sabotsy, dia rehefa tsy makany ianao dia manamelo tena hoe nanota, rehefa tsy makany ianao dia bedy hoe tsy tany. Tsy zany le izy fa mila malala famarinana ianao, fantatrao ny marina manafaka anao tsy ho andevo. Fa nanao amin'ny etsika io trano io ianao andoko, anasa, metraka voninkazo, ho avy ihany sabotsy lahady, nefa Jesosy tsy ao anatinao, nefa Jesosy tsy manjaka ao anatinao, fa fahotana mbola ao anatinao, zava-poana daholo zany rehetrarehetra zany. Fa tena mila mihavana amin'ny Jesosy tsika. Ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra mitompo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo, ary ao aminy no miaraka orina koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Tsy hitako tsony izay ambarako ohatr'izay, mazava be zany fa ianao, izaho no trano fanahy itoeran'Andriamanitra. Raiso daholo io teny rehetrarehetra io. Lazao an'izany ny pasteranao, lazao an'izany ny mpaminan'Andriamanitra, lazao an'izany ny lehilahin'Andriamanitra, lazao an'izany ny bisopy, lazao amin'izany zay rehetrarehetra mbola miteny fa ny trano io ny tranon'Andriamanitra, lazao an'izany ny manodidina anao, lazao an'izany ny mpiray-tampo aminao. Ianao mandray an'izao afo zao, tsy angina tsony zany fa hirehitra ny afo. Ianao mandray an'izao teny zao, tsy teny maty zany fa teny velona, hitondra fiainana anao sy hitondra fiainana ho an'ny afo. Ho enjehan'ny olona ianao fa Jesosy hiaro anao, ho akalain'olona ianao fa tsy hampaninina anao zany, tena ho rapirapin'ny olona ianao fa vao mainka ianao sambatra satria zany natao tamin'ny mpaminany teo aloha. Ho aratsin'ny olona ianao fa vao mainka fanahany voninahitra ao anatinao, mbola andehananao satria hoy Jesosy hoe raha nanentsika izy ho enjehany koa nareo. Raha ny teneniny fa Beelzebouba na misy fanahany demoni, zany koa nataony ianareo. Ho lazain'ny olona ianao fa sekta, ho lazain'ny olona ianao fa mpaminany sandoka, ho lazain'ny olona ianao fa antikristy, ho lazain'ny olona ianao fa fanahany demoni. Fa zany nahazo an Jesosy ary aza atao magaga zany fa misaoran Jesosy, fa famarina nanafaka anao zany. Jesosy ny tranon'Andriamanitra, Jesosy ny tranon'Andriamanitra, ary ny iraka io i Jesosy no hitoetra ao aminao le tranon'Andriamanitra, fa ianao ny tranon'Andriamanitra. Ary ny iraka io iraka ho ataonao amin'izay eto amin'ity zao tontolo zao ty dia hitory fibebahana, hitory fibebahana, hitory fialana amin'ny ratsy, hitory ny famasinana, ny azo fijaliana zay manafaka, hitory fa ho avy Jesosy eny amin'ny rahaolanitra, fa tsy hitory olombelona, tsy hitory trano, tsy hitory antoko-pivavahana, tsy hitory fikambanana intsony. Izany ny fahamarinana ty nazaraina amintsika amin'ity androany ity. Miasa ny fanahy ao anatinao androany, ary tsy azakazaka amin'ny zavatra zao tontolo zao intsony sika.
fa tena hoe ampiatranao Jesosy. Raha mbola tsy nampiatranonao izy, inona ary ny tokony atao zao? Ifon'ny fahotana, ary rehefa ifonana dia aza iverenana tsony. Dia izay tsy iverenana zay le antsoina hoe mibebaka. Tsy voatery ho arianao tsy voatery ho akatinao ny tranom-panao sigara, fa iny eo foana, fa ianao no miova. Tsy voatery ho akatinao ny tranom-panao toka eo foana, fa ianao no miova. Tsy voatery ho dinao ny trano fandihizana sy ny fanaovana karaoke, reny eo foana, fa ianao no miova rehefa mandray an' Jesosy. Tsy voatery ho vononao daholo ny namanao rehetrarehetra, fa ianao no miova. Zany hoe le fiovana ato anaty mihitsy ny zava-dehibe, ary miantehatra amin' Jesosy isan'andro san'andro. Zay no azontsika fiainana mandrakizay, zay no azontsika ny fitahiana, zay no azontsika ny fiainana mandrakizay. Ao aminao Jesosy, ino ifandrahan Jesosy, lay ranjana akondro tsisy kilema, mahery io manasa anao, na inona fahotana nataonao, na condamné à mort azy ianao. Nisy condamné à mort tao amin'ny jaona toko fahavalo fa navelan'i Jesosy ny elony. Ninona koa fahotana vitanao aty androany ity, raha mibebaka marina ianao avelan'i Jesosy ny elo koa, satria tianao ny Jesosy. Ny olona mety tsy hamela, ny olona mety tsy hanadino, fa Jesosy indray mandeha fony ianao ary tsy hiverina tsony, adinin' Jesosy zany. Le vonon'ity rano sarobidy, raha sarobidy zany. Rahan'i Jesosy manasa, rahan'i Jesosy manamarina, dia volo manameloka. Zao tontolo zao manameloka, lalàna manameloka, fa Jesosy rehefa tonga dia nanamarina anao izy. Rahan'i Jesosy manamarina, rahan'i Jesosy manamasina, rahan'i Jesosy manamasina, rahan'i Jesosy manamasina. Hoy le ireo teo afakota va ianao, misy hery eo amin'ny raha. Sitrakao va no le vononota, magaga ny herin'ny raha. Misy hery eo amin'ny raha. Ny rahan'i Jesosy manamasina anao. Ianao zay potiky ny fahotana, ianao zay lohan'ny fahotana, Jesosy manamasina anao indray androany. Ny rahan'i Jesosy manafaka, inona ny mbola mangeza anao? Ny rahan'i Jesosy manafaka anao teo amin'ny hazo fijaliana. Raisina amin'ny finono zany. Ino zany hoe ny rahanao Jesosy mamela ny elo ka, ny rahanao Jesosy manasa, ny rahanao manadio ahy, ny rahanao manamarina, ny rahanao manafaka, dia tsy iverenako tsony ny fahotana Jesosy, fa amin'izao sisa zao tena anao ny sitraponao, dia omeny hery ianao. Zay le herin'ny hazo fijaliana, afahanao mandresy ny fahotana, afahanao mandresy ny fahotana. Ho tempolo masina ianao, ho trano fanahy ianao, le voalaza teto. Ary iomana ianao hoe vao misy fahotana mitady hiditra, le fanahy masina ao anatinao. Rehefa mibebaka matsy ianao mifonany amin'ny fahotanao, ary tsy miverina amin'izany tsony, ary manaiky ianao atao batisa, zay aletika anaty rano ary mitsangana avy eo. Zany ny tena ato anatin'ity baiboly ity, ary zany ny fahamarinana. Dia mandray ny fanahy masina ianao. Efesiana toko 1 sy ny Efesiana toko 5, fanahy masina manisy tombo-kase ianao. Zany hoe ianao lay tsy nahay namela heloka, lasa mahay mamela heloka. Ianao lay tia fahotana, lasa tsy tia fahotana tsony. Noho n'inona? Noho le fanahy masina ao anatinao. Manana hery ianao, manana hery ianao. Na tsy anananao raha vola mankarena, tsy anananao zavatra rehetrarehetra totaly, tsy mampanino zany. Fanahy masina ao anatinao. Io ny manova anao olom-baovao, olona masina, olona mendrika, olona mandresy ny fahotana. Dia lasa mahery ianao, tsy handeha fahotana antsony ianao, fa afaka nohatra ny fahotana rehetrarehetra. Ianao zay miteny hoe kely hery, ianao zay miteny hoe tsy mahavita, vaola anao dia ny fanahy masina mitoetra ao anatinao rehefa nibebaka ianao. Zava-dehibe zany le fibebahany, satria ny fibebahana azona famelan-keloka, dia azona ny fanahy masina, dia azona manana ny hery avy amin'ny tompo rehefa manana an Jesosy ianao. Amin'ity androany ity aza mangatakandro, tsy hainao zay avoakan'ny rapitso, tsy hainao zay avoakan'ny rehefa avy eo. So mangatakandro lava ianao ka ho any fahaverezana ny hafarany, fa dia ny mbola misy fotoana dia mibebaha, dia mbola misy tombonandro dia ialao ny fahotana, fa tsy hanenenanao niaraka amin'i Jesosy. Iteny ary ianao hoe raha fantatro loloha Jesosy vao maika tsara, fa zany araka tamin'i Jesosy tsy nanenenako zany, ary tsy hanenenako velively, fa tia izy. Nanafaka tamin'ny fahotana izy, nanafaka tamin'ny fanandevozan'ny olona izy, nanafaka tamin'ny resaka fombafomba fivavahana sy ny atoko-pivavahana izy, nanafaka tamin'ny fotaka mandrevon'ny fahotana izy, ary nanangana izy ho zanany. Faly ahy satria zanany, faly ahy satria manana fiainana mandrakizay, faly ahy satria manana fanahy masina, faly ahy satria izy tia ahy ary mamonjy ahy, faly ahy satria fa teny izy hoe andeha izy dia hiaraka aminy eny amin'ny raha olon'anitra. No ny teniny zany, ary ny teniny dia inoko.
satria tsy tenin'olombelona. Andriamanitra tsy olombelona ka andaikana zanak'olona ka mitaka fa zay lazainy dia tanterahany. Rehefa miteny izy fa tsisy marombaka eo ampelantanany dia tsisy marombaka eo ampelantanany. Rehefa miteny izy hoe manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'le izy le tiana dia manoatra noho ny mpandresy rehefa miteny izy hoe anisaka maimboka ianareo, anisaka mena rana ianareo dia manisaka maimboka, manisaka mena rana. Rehefa miteny izy hoe mahery ny ao anatinareo noho ny amin'izao tontolo zao dia mahery zany. Ary rehefa miteny izy hoe fiadiana entana mandresy zao tontolo zao dia ny finoana dia mino ary ny finoko dia tsy amin'ny olona na amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa amin'ity teniny ity dia mino an Jesosy. Rehefa miteny izy hoe izy no natanteraka ny asa tato anatiko hatanteraka azy hatramin'ny farany dia ho tanterahany zany. Ary rehefa miteny izy hoe ho avy izy dia ho avy izy aka. Rehefa miteny izy hoe tiany dia fantatro zay. Ary rehefa miteny izy hoe izany fofombadiny dia hiara-hiakatra eny amin'ny raon'lanitra. Mba hinonao koa ne zany fa tsy resaka fotsiny zany fa fanasy fiainana ary tena fiainana miaraka amin'i Jesosy. Ho azy ihany ny voninahitra. Amen.